Fa ny alatalata ho avy zao kosa dia isy ny lalagoavana etsy amikanjabeany Mahamasina ny ligina Analamanga kosa indray no mikarakara ity faninanana ity natao ho fampiraisana ireo kandida izay irotsaka ho filohan'ny ligina Analamanga moa no tena antony ity faninanana ity mitondra fanazavana mahakasika an'ilay izay ny filohan'ny ligina Analamanga Rakotomalala Fenoasina. Mahakasika ny fifaninanana izay atao amin'ny premier novembre avy zao misy lalagoavana anaky telo tokoa anatin'ilay izy izay tena lalao tena miady avokoa zany ireo lalao ireo satria lalao fifandraisan'ny maro zao dia ny antony tena nanaovana anazy aloha zany mahakasika amin'ny resaka rugby io resaka io zany ho avy ny fifidianana ampitaona enina folo sy roa arivo amin'ny volana novembre dia azo lazaina fa hoe ao anatin'ny tontolo avokoa ihany ireo mpifaninana rehetrarehetra izay efa presque efa fantatra daholo ny anarany sy ny programme anasan'ireo olona tsirairay avy ireo fa hampandroso rugby. Ny rugby nefa dia tadidio tsara fa tena lalao ilaina tena toe-tsaina ao anatin'ny firalahiana. Dia ireo kandida anaky maromaro ireo zany no miaraka mivondrona anatin'io mifanome fomba fijery vaovao hoe misy firalahiana fair play zany izay tiana ho aseho anatin'izay zavatra izay manjaka ny fair play tokoa io fifidianana na fifaninanana mitantana ny ligina Analamanga io dia ireo mpifanandrina na mpifaninana ireo zany samy nanome tanana ary hiaraka ampiseho an'izay fair play zay eo mikanjabe Mahamasina no premier afaka minoary ve fandaram-potoana? Ny fandaram-potoana amin'io dia voalohany zany misy fifaninanana ho an'ny vehivavy manomboka amin'ny 20 FC Besarety manao amin'ny FTFA Tomadinika SCB Besarety zany izy io finale grande finale zay azo lazaina hoe fanendrasana be sy ny maro ihany koa io finale natao ho an'ny vehivavy io dia eo ihany koa ny fangatahana maro ny ionan'ny champion de Madar anankiroa eto Analamanga izay teto Analamanga foana ny sinindresany quartier anankiroa tafavoaka tamin'izany hoe championnat de Madagascar zany tamin'ny taona 2010 sy 2011 dia FTM Manjakaray sy ny TFM Akasina dia isy ny ohatran'ny karazana super coupe zany ho an'izay mandresy am'ireo zany hoe azo lazaina fa lalagoavana io ary isy amboarangeza be atolotra amin'io miaraka amin'ny fa dia ny amin'ny telo misy ny lalao izay alavela ho an'ny US 4 foot sy ny TFA anaty hazo izay misy ihany koa ny amboarana lehibe atolotra amin'io miaraka amin'ny ombony.